Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana catéchisme d'adulte. Amin'ity alarobia 15 mars 2023 ity. Faly miarabanareo izay manaraka ny fandaharana na amin'ny alalan'ny page RGL na amin'ny alalan'ny groupe na amin'ny alalan'ny YouTube. Eto aloha dia misaotra bevata ny namantsika Anthony any Canada izay tena manao ny haintso zavatra na tonga ny fandaharantsika andeha amin'ireo karazana tambazotra maro samihafa, ao anatin'izany ny Spotify, ao anatin'izany ny Apple, Google sy ny maro samihafa. Andriamanitra ny fiadanana ny ombanao rahalahy Anthony, misaotra betsaka amin'ny ezaka ngeza be izay ataonao ary tanteraka tokoa ten'Andriamanitra hoe hahare ny filazantsara ny firenena rehetra vao tonga ny farany, dia mankasitraka anao ary ho antsika koa dia mazotoa manjifa izany. Eny ary tonga eo amin'ny fampianarana antsika catéchisme d'adulte. Androany antsika dia resaka ny amin'ny hoe ny toeran'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao, toy ny fampianarana ny amin'ny ireo olana fototsy ny zanak'olombelona. Mialoha izany dia manasa anareo hiaraka hivavaka tompoko. Misaotra anao Andriamanitra fa nomenao an'ireo ity alarobia hariva ity. Misaotra anao fa ianao no mampianatra ary ianao no manome ny taridalana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Mitenena aminay, mampianara anay araky ny sitraponao. Amen. Eny ary, ny toeran'ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Ny avy hatrany tonga dia idirantsika avy dia vava noho ny fitenenana. Ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina mby avy hatrany tonga ao an-tsaiko ny amin'izany teny Jesosy, amin'izany zavatra dia ilay teny Jesosy ao amin'ny Jaona izay iompanatsika tanteraka ny amin'ny fanazavana androany. Manasa anareo zany hanokatra ny baibolinareo amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fa 17. Jaona toko fa 17 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 14. Jaona toko fa 17 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 14. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny hoy Jesosy, mankany aminao aho ary izany teny izany no lazaiko eto. Amin'izao lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary hala amin'izao tontolo izao izy satria tsy namany izao tontolo izao. Tahak'ahy tsy namany izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Amen. Jaona toko fa mangataka antsika zany mba hanao ny référence eo. Jaona toko fa 17 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 14. Hoe fa ankehitriny mankany aminao aho, vavaka nataon'i Jesosy ty ho an'ny mpianatra, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao ary hala n'izao tontolo izao izy satria tsy namany izao tontolo izao. Tahak'ahy tsy namany izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Io no andiny soratra masina avy hatrany tonga tao an-tsaiko rehefa hoe hanao an'ity catéchisme ty, ny amin'ny hoe aiza ny anjara toeran'ny olombelona na ny anjara toeran'ny mino ihany koa eo anivon'izao tontolo izao. Anankitelo zany ny zavatra resahana ato. Voalohany eo amin'ny andininy fa 13. Dia izao ny voalaza eo safady. Fa ankehitriny mankany aminao aho, Jesosy eto zany manao hita le prière sacerdotale. Jesosy mialoha ny akarany an-danitra dia nanao vavaka ho an'ny mpianatra. Ankehitriny dia ho any aminao aho. Tadio tsara zay a.
ary zany teny zany no lazaiko eto am'izao tontolo zao mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy zany hoe Jesosy miomana hiakatra any an-danitra milaza marimarina koa hiakatra any an-danitra fa ny fifalian Jesosy dia tsy andrasana any an-danitra vao tanteraka fa lazainy eto hoe mba ho tanteraka amin'izy ireo ety an-tany sahady ny fifalian'ny lanitra zava-dehibe zay amy teoloziantsika Jesosy hiakatra any an-danitra de miteny hoe ho tanteraka amin'izy ireo ny fifaliako tanteraka eto am'izao tontolo zao sahady ny fifalian'ny lanitra izay foana le lazaiko eto amin'ny katesisma d'adulte ho an'izay maharaka ny teolojia zay arahako eto ary voiziko eto de zao tsy ny lanitra no tanjona zay ny ampianarin'ny pastora maro mpitandrina maro anareo ny eto amin'ny RVL kosa tsy tanjona ny lanitra fa lova ary lovaina eto sahady zay lazainy Jesosy eto mba ho tanteraka amin'izy ireo izao sahady ny fifaliako tsy hoe ho tanteraka efa tanteraka eto ankehitriny izao sahady ny fifaliako ny fifalian'ilay zanak'Andriamanitra zay hiakatra any an-danitra zany hoe isika zany tsy miandry ho tonga any an-danitra vao tanteraka ny fifalian'ny lanitra fa fiainatsika ankehitriny eto am'izao tontolo zao ny fifalian'ny lanitra ny fifalian'ny tompo izay marina fa nanao vavaka ho an'ny mpianany io mialohany andehanany any an-danitra dia vavaka ho an'izy ireo zay mitoetra eto ka hiaina dia eny izao ny fifalian'ny lanitra midika inona zany eo am'izay zany hoe inona nanjara toerantsika eto am'ty zao tontolo zao ty aiza ho aiza ny plasitsika pino eto am'ty tany ity mila fantaritsika mantsy hoe manino eto ianao inona ny antony mbola maheto atany anao inona ny antom-pisianao zany de izao ny lanitra na ny paradisa na ny fiainana mandrakizay zay expression tianareo ampiasaina dia tsy natao toerana fandrosirana fahoriana eto an-tany izay foana no teolojia doloriste mialatsiny am'le teny vary amin'anana nanazarana atsika hatram'izay hoe mibanjina any an-danitra atsika mafy loatra le fahoriana eto an-tany de asaina mibanjina any an-danitra ny olona mba hahatonga ny olona hanadino ny fahoriana eto an-tany dolorisme zany ary maha dolorisme azy fampianaran-diso izay no hanamelohan'ny filozofa antsika hoe ianareo kristianina de namorona paradisa mba hanadinonareo ny fahoriana eto an-tany ka marina ny azy satria zay no nampianarin'ny olona atsika fa eto ny vavaka natao Jesosy eto de zao hoe efa tanteraka eto sahady tsy fandosirana fahoriana ny fiainana mandrakizay le ciel ou le paradis n'est pas un lieu d'échappatoire à la souffrance tsy fandosirana fahoriana ny fiainana mandrakizay fa ho hitatsika eo ny toyany hoe inona le izy noho zany ny paradisa zany de kazana fitohizan-javatra fotsiny continuité fa tsy hoe ino no andrasana manova zavatra be dehibe zay amin'ny fahafantaratsika ny anjara toerantsika eto am'ty tany ity ny paradisa na ny fiainana mandrakizay de lasa karazana accomplissement fotsiny sisa na hoe aboutissement fa araky ny teny Jesosy eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo eto de hoe mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy hoy ny tenin'ny pasteur docteur Pierre Rasolondraibe pastora misotro ronono eo amin'ny sahany fiangonana loterana malagasy anisan'ny ray aman-dreny be mpampianatra mahafinaritra zany de zao ny tsara ny teniny hoe fantatrao ve ozy izy ny antony mahatonga anao ho any an-danitra raha apetrako aminareo zany ty fanontaniana ity fa manino tsika no handeha ho any an-danitra fa mba nisy nametraka zany fanontaniana zany ve fa maninona ianao no asaina ho any an-danitra fa maninona ianao no mieritreritra ho any an-danitra
dia zao nolazainy docteur Perry nanazavany izy io tsy ampy ozy izy ny 20 taona 50 taona 100 taona iainantsika eto an-tany hahafantarantsika feno momba an'Andriamanitra fa tena mila mandrak'izay mihitsy mba hahafantarantsika feno momba an'Andriamanitra zany hoe fitohizana zany ny andro fa tsy tanjona fitohizana satria manomboka eto aho zany de efa manomboka mianatra mahafantatra an'Andriamanitra isika makatesisma d'adulte io ianao makany am-piangonana sakalahady io ianao mamaky baiboly isan'andro io tsy hoe mandeha mivavaka ianao tsy hoe mianatra soratra masina anao mba hovozena zay de toetsain'ny olona manao ny lanitra ho tanjona fa mianatra soratra masina ianao mivavaka ianao mamaky baiboly ianao satria manomboka eto ianao de efa mianatra mahafantatra ilay Andriamanitra zay hiaonanao rapitsa mianatra mahafantatra azy ary any an-danitra any isika no mbola manohy ny fahalalantsika azy zay le lazainy docteur Perry hoe tsy ampy ny fiainako eto an-tany 20 taona 50 taona aratainy maritra indrindra hahafantarako satria le Andriamanitra zay vavako de Andriamanitra ray ny mandrak'izay noho izany mila antsika makany an-danitra mihitsy mba hahafantatra ny momba azy logika be zany raha mamaky ny tantaran'ny Nenilava ianareo ho an'izay misetra ny fifoazana mahalala zany tsara rehefa nampianarina ny soratra masina ny Nenilava rehefa nampahafantarana ny momba an'Andriamanitra ny Nenilava de nentina tany an-danitra satria nahoana mila ny mandrak'izay vao mahafantatra an'Andriamanitra tsy ampy ilay fiainana eto an-tany tsy mitovy zany ny approche-tsika amin'ny approche-ny dolorista hoe satria mafy ny fahoriana dia ampanantenana lanitra ny olona satria mafy ny fijaliana dia ohatrany hoe mila drogue zay ny mahatonga ny olona hoe la religion l'opium du peuple non la foi la religion la vie éternelle n'est pas un lieu d'échappatoire à la souffrance fa ny fiainana mandrak'izay dia toerana ahafahako mbola manohy ny fahafantarako an'Andriamanitra izay efa natomboko de ty atany zay zany no tena izy ary zay nahatonga ny Paoly apôstôly hoe sombitsombony ihany ny fahalalako fa rahatr'izay izy de ho feno ny fahalalako averiko foana fa ny Andriamanitra ny baiboly de tsy Andriamanitra statika tsy Andriamanitra figé ny fahafantarantsika an'Andriamanitra dia tokony misy évolution foana fa tsy hoe ndray andro ianao de ampy mahafantatra an'Andriamanitra zay ny antony mahatonga zay de satria le Andriamanitra ny soratra masina de Andriamanitra manao révélation Andriamanitra manambarantena ka rehefa manambarantena izy dia ny fanambarantenany tsy feno eto an-tany fa mitohy hatrany an-danitra te halala feno momba an'Andriamanitra ianao te hafantatra marina an'Andriamanitra ianao de manasa anao izy ho any an-danitra hahafantaranao azy feno izay no antony ivavahantsika izao ny fiainana mandrak'izay ozy Jesosy zao na tomba 7:12 dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay niranao izao ny fiainana mandrak'izay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina zereo Jean 17:3 ary izao ny fiainana mandrak'izay dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay efa niranao zay ny fiainana mandrak'izay ny fiainana mandrak'izay tsy hoe mitsilailay any am-paradisa de matory de mihinan-kanina ny fiainana mandrak'izay de ny mahafantatra an'Andriamanitra tsy ampy ny fotoana lalako an'Andriamanitra eto an-tany satria Andriamanitra io éternel mandrak'izay nefa ny fiainako eto an-tany 20 taona ratainy maritra indrindra donc tsy ampy alalako an'Andriamanitra ny eto fa any no ahafahako mahafantatra azy feno izay no hanasan'Andriamanitra atsika izay no hanasan'Andriamanitra atsika andao ianao aty an-danitra ry zanako fa ho feno ny fahalalànao azy am'izay fotoana zay misy fahamarinana any teninga itompoko lara Zakabona efa maty moa izy ho an'izay mahalala azy tsara tamin'ny andron'ny Arema zao ny tenin'ny tompoko lara Zakabona ny manao kabary izy indray mandeha ozy izy hoe raha ihira fotsiny ozy izy naleko any an-danitra de tsy andeha hiakatrany aho fa mahamona aminay na zany ary makaleo ary la raison
be dia be ny olona nanana eritreritra hoe ho any an-danitra handositra fahoriana. Ny lanitra sy fandosirana fahoriana, ny lanitra sy tanjona fa lova, ny lanitra toerana zay hanoizako ny fahalalako an'Andriamanitra araka ny Jean 17:3. Rehefa mazava aminao zany zavatra zay dia fantatrao hoe inona ny antom-pisianao eto an-tany zany. Zany hoe efa misantatra ny fiainana any an-danitra eny ety aho. Izay no antony nahatonga an'i Jesosy nampianatra amin'ilay vavaka nampianary Tompo, hatao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Be dia be ny olona manonona an'iny fotsiny fa tsy hay ny dikany. Hatao aneny sitraponao ety an-tany, zany hoe ilay sitraponao ataonay ety an-tany any no mbola tohizanay hatao any an-danitra. Fa tsy niteny Jesosy hoe hatao aneny sitraponao ety an-tany mba ho any an-danitra rahay. Non, hatao aneny sitraponao ety ary tohizana ny fanaovana ny sitraponao any an-danitra. Azonareo tsara zay ngamba n'ilay izy. Ka ny fiainana eto an-tany zany ho an'ny mino dia taratry ny ho avy. Eno tsara, la vie terrestre n'est que le reflet de la vie céleste. Fa tsy hoe ny fiainana eto an-tany fa hanomanana ny fiainana any an-danitra. Zay ny teolojia nahazatra antsika. Tsy fanomanana ny fiainana any an-danitra fa taratry ny fiainana any an-danitra. Ny olona zay tsy miaina ao amin'ny Kristy dia efa misantatra ny elo afo, efa jerenao fiainany fa efa enfer. Misy olona ne mivivra enfer au quotidien. Donc zany ny fiainanao eto taratry ilay fiainanao rapitso. Tu vis déjà le ciel. Tsy zany no tena zany Paul apôstôly mbola mafy Efesana 2:2 dao ary. Efesana 2:2 mbaratra kely zay. Zao vola zao Efesana 2:2 ary ny amin'ny anaran'i Jesosy ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Eno tsara. Ary niarana tsangana isika, zany hoe niaraka natsangana amin'ny Kristy. Ary niarana petrany aiza? Any an-danitra. Zany hoe ianao zany efa citoyen du ciel. Ary amin'ny maha citoyen du ciel anao dia afaka ianao zany mila tongotrao efa any an-danitra ary mila tongotrao mbola ety ambony tany. Io le lazain'ny théologien hoe l'eschatologie du déjà et du pas encore. Tu es déjà enfant de Dieu. Tu es déjà héritier du ciel, mais tu es encore ici-bas. Manova zavatra be dia be zay amin'ny fomba fijerinao ny fiainana eto an-tany. Efesana 2:2 milazay niaraka napetraka, ianao zany efa any an-danitra no mbola ety ambony tany. Oui, marina ny tenin'ny Antonio. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Inona ny impact an'izay? Ny impact an'izay dia zao. Izaho zany eto an-tany eto dia efa manana accès any an-danitra amin'izao za miteny zao. Izay ny antony mahatonga anahy mivavaka. Asa razonareo amin'izay ny dimension an'ilay prière. Ny zanak'Andriamanitra zany rehefa mivavaka tsy mitalao hoe mba hisokatra ho azy ny lanitra, fa efa misokatra ho azy ny lanitra satria efa nisokafan'i Jesosy ho azy io, efa inauguré io. Hébreu no milaza an'izany, efa nofiny namaky ny efitra lamba. Dia afaka manao va-et-vient any an-danitra sy ety an-tany dieny izao sika. Maheno tsara nareo, ozy nareo miteniteny foana le paster io. Efa afaka manao va-et-vient any an-danitra dieny izao sahady isika. Jesosy ihany no niteny an'izany. Tadidio tamin'ny fotoanan'i Jesosy izay niantso ny mpianatra. Dia nifanena, tsy hoe nifanena fa niantso an'i Natanaela izy. Dia ahoana niteny Jesosy tamin'i Natanaela? Indro ny Israelita tsy misy fitaka. Dia ozy izy ny Natanaela, fa ahoana no ahafantaranao aho? Dia ozy Jesosy, eno tsara ny valy teny Jesosy.
Ny nilazako anao zany va ry Natanaela no hinoanao no ilazanao zany fa ho hitanao ny lanitra eno tsara ho hitanao ny lanitra misokatra ary ny anjely miaka-midina eo amboniny zanak'olona enoy a ho hitanao ny lanitra misokatra ary ny anjely miaka-midina eo amboniny zanak'olona zany hoe ho an'izay mino an' Jesosy dia efa misokatra ho azy androany ny lanitra tsy hoe rovina vaoany efa misokatra ho anao ny lanitra ary zay no antony mahatonga atsika mivavaka ataova anatin'ny eritreritro rehefa mivavaka ianao zany midy amin'ny efitranao mangingina na mivavaka anaty tôbila na mivavaka ao an-trano na mivavaka any am-piangonana dia zao miditra ao am'le toerana misy anao ianao zay le hoe on entre dans la salle du trône tsy mistika zany zavatra lazaiko anareo zany biblika zany zavatra lazaiko anareo zany manana fahefana miditra ao am'le efitra masina indrindra asika hebreo no milaza zany ary Kristy de efa mitondra ny nofony namaky ny efitra lamba Jésus a ouvert la porte afaka manana accès libre miditra ao amin'ny efitra masina indrindra asika noho ny amin'ny Kristy izay zany le fantaterany teny Jesosy eto hoe ny teny Jesosy eto hoe ao tanteraka ao aminy aozy izy tanteraka ao aminy ny fifaliako tsy hoe ho fa efa tanteraka ao aminy zay ny impact voalohany le anjara toeratsika zany hoe ny toeratsika eto zany dia nous sommes des ambassadeurs du ciel nous représentons légalement et légitimement le règne de Dieu nous avons accès à tout moment dans la salle du trône satria ny anjely ny lanitra miaka-midina eo amboniny zanak'olona izay ao aminao faharoa ny andiny faefatra ambe folo inona ny anjara toeratsika eto am'ty zao tontolo zao ty fantatrao zany ny plasinao eto inona ny antony mbola mahavelonanao io inona ny antony fisianao zany io zany ny voalohany de natsika le zaona toko fafito ambe folo teo zaona toko fafito ambe folo ny andiny ny faefatra ambe folo ndray zao mbola zao efa nomeko azy ny teninao hozy izy Jesosy eto zany mivavaka ho an'ny mpianatra efa nomeko azy ny teninao ary halany zao tontolo zao izy satria tsy namany zao tontolo zao tahakay tsy namany zao tontolo zao averiko indroa mba hazava tsara Jean 17:14 efa nomeko azy ny teninao ary le ary eto zany ohatrany hoe vokatra conséquence ary ary halany zao tontolo zao izy satria tsy namany zao tontolo zao tahakay tsy namany zao tontolo zao satria isika sady efa any an-danitra no mbola ety an-tany noho ny amin'ny Kristy efesiana toko faharoa andiny fahaenina dia lôzika am'izay ny andiny faefatra ambe folo tsy namany zao tontolo izao inona ny dikany hoe tsy namany zao tontolo zao tsy namany zao tontolo zao tahaka ny Kristy tsy namany zao tontolo zao eto am'izay mila miaino tsara ianareo mba tsy handray vilana ka hampilaza zavatra zay tsy nolazaiko eto matetika itsika no mbola averiko zany teolojia ny RGL zany de zao hoe za tsy mba tiako mihitsy le olona le manao hoe za tsy hoe tsy mihaino mira zao tontolo zao ohatrany hoe manavatena inona ny tia Jesosy lazany hoe tsy namany zao tontolo zao jereo ny baibolinareo fa tsy mamorona inona misy marika kely eo amin'ny baiboly eo de ry ambany ery inona dikany hoe namany de hoe avy amin'ny zany hoe tsy avy am'izao tontolo izao tsy avy aminy lay teny hoe namana eto dia miresaka fifandraisana tsy miresaka fifandraisana fa miresaka fiaviana je ne suis pas originaire du monde amin'ny teny grika le hoe namana eto dia lazainy hoe ek zereo tsara fa samy hafa be ny nandikany azy a ek le ek dia préposition d'origine amin'ny grec
préposition d'origine. Zany hoe milaza fiaviana. Misy heviny maromaro izy ohatra hoe de na hoe de dehors zany hoe avy any ivelany aho no napetraka eto. Ino tsara? Zaho zany raha eto amin'ity zao tontolo izao ity dia satria aho tsy nateraky ny nofo na ny sitrapony olona ozy jaona fa nateraka avy any ambony. Mahatadidy daholo angambany. Izay zanak'Andriamanitra raha tsy ateraka indray dia tsy mahazo mandova ny fiainana mandrakizay. Dia inona ny sensen'le hoe ateraka indray ao amin'ny soratra masina? Nateraka avy any ambony. Ao tamin'i Jesosy niresaka tamin'ny Nikodemosy. Ateraka indray. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo. Naoge. Jaona toko fahatelo andiny fahatelo. Mandalina tsika. Tsika tsy mamorona fa zay voalaza ny soratra masina ihany. Zao ny voalaza zao. Jean 3:3. Verset haitsika tsy anjery loatra izy io fa tsy azontsika ny dikany. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, mahatsy Nikodemosy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny sens'le hoe ateraka indray? Tsy mamorona ho aho fa jereo baibolinareo dia misy chiffre kely eo dia misy renvoi ambany ery ety ambany ety dia le hoe nateraka indray dia hoe nateraka avy any ambony. Zany hoe raha miverina amin'ilay lohahevitsika eto zany dia zao hoe normal be zany raha miteny Jesosy hoe tsy namana zao tontolo zao satria nahoana? Satria isika nateraka avy any ambony no nasaina monina eto. Ny fiaviantsika zany resahana eto, ny originentsika, ny identiténtsika. Tsy milaza fifandraisana, izy tsy miteny hoe mediva amin'izao tontolo zao, tsy any resahana hoe tsy namana zao tontolo zao, fa hoe tsy avy eto ianareo satria nareo efa nateraka avy any ambony. Donc ny vokany rehefa nateraka avy any ambony ianao dia tu te sens étranger là où tu es. Vahiny sy mpivahiny isika ho ny soratra masina eto amin'ity tany ity. Zay ny voalaza ny soratra masina. Zany hoe lasa ohatran'ny étranger indray ianao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ohatran'ny tsy tompon-tany ianao eo anivon'izao tontolo zao. Izao anefany tandremo sao tafalatsaka amin'ny fotom-pisainana fariseo. Tandremo tafalatsaka amin'ny fotom-pisainana fariseo. Ny fariseo dia leo dikany atao hoe fariseo dia hoe miendaka, misitaka. Isika tsy misitaka amin'izao tontolo zao. Isika tsy miala amin'izao tontolo zao. Isika tsy miady amin'izao tontolo zao. Tahaka n'ireo secte essénianina tamin'ny fotoan'androny izay mitoka monina tany anefitra fa hoe tsy azo atao mikambana amin'ny olona. Tsy izay no lazainy Jesosy eto. Fa izao hoe fantaro fa hoe avy aiza ianao. Nateraka avy any ambony ianao. Ambassadeur lanitra ianao no eto. Normal ianao raha étranger eto. Tsy manava-tena fa avahan'Andriamanitra. Jereo fa samy hafa ilay izy. Tsy manava-tena fa avahan'Andriamanitra. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy milaza an'izany. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy. Zao no lazainy soratra masina ato. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy. Fa ianareo kosa, eno tsara. Ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany. Ao nalaina, zany hoe navahana. Zay ny dikany hoe masina, natao hoe masina dia navahana, mizapara amin'ny teny hebreo. Masina dia natao hoe natokana. Zay mahatonga ny hoe akanjo masina, ny akanjon'ny mpiandry dia hoe akanjo masina, tsy hoe misy pouvoir, tsy hoe misy magie, fa natokana, nampiasaina ho amin'izany. Fanaka masina ao am-piangonana dia natokana ho ampiasaina ho amin'izany. Dikan'ilay hoe masina dia hoe natokana, navahana. Fa ianareo dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, olona nalain'Andriamanitra ho an-tenany. Io zany ilay izy. Navahana ianao. Mba haninona? Eo tsy hoe manava-tena fa navahana. Samy hafa.
tsy manava tena fanavahana. Navahana anao inona? Izao no toy hoe mba hilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Zany hoe nalaina teto tontolo izao ianao dia naverina eto ny ray mba hilaza ny atsara n'ilay nanala anao tao amin'ny aizina ka hitondra fahazavana ao amin'io aizina zay nanalana anao io. Averiko ny ray nisorona navahan'Andriamanitra tato anatin'ny izao tontolo izao ianao nalainy ho azy zay le hoe natokany ho azy. Avy eo dia averiny ao indray haninona hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao zay misy anao teo aloha. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fahazavana zao tontolo izao. Dikany hoe fanasin'ny tany fahazavana zao tontolo izao, zavatra kely ianareo fa ianareo tokony hisy impact amin'ny fiarahamonina ny fisianareo. Ny mahazatra nefa dia zao mila mamitokatoka-monina ny kristiana sao sanatsika hifindran'ny adalàn'ny olona. Zay foana no lazain'ny olona atsika tsy miaraka amin'izao tontolo izao fa sao dia miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo, tsy miaraka amin'izao tontolo izao fa sao dia hifindran'ny adalàn'ny olona. Non, ny mifanohitra amin'izay isika no micréer influence eto anivon'izao tontolo izao. Fantatrao ve ny placenao? Influenceur lanitra ianao raha zay ngamba nilazantsika azy. Ny présencenao eto amin'izao tontolo izao ty tokony misy impact palpable, misy impact tangible, azo tsapahitanana amin'ny ity tany ity. Zay mahafahazavana anao. Hoanao Jesosy tsy misy mametraka fanaovany jiro ao ambany vata famarana fa apetraka amin'ny toerana ambony. Haninona? Tsy misitrisiritsika isika. Sika tsy miafiafy eto amin'ity tany ity. Ny zanak'Andriamanitra tsy tokony hafiafy eto amin'ity zao tontolo izao ity. Au contraire, ny zanak'Andriamanitra tokony hanana position dominante. Ny zanak'Andriamanitra tokony hiditra amin'ny secteur rehetrarehetra zay ahafahany manana influence. Tokony hanana influence ianao eo anivon'ny fiarahamonina misy anao, manana influence ianao anivon'ny firenena, manana influence ianao anivon'ny fiangonana, manana influence ianao anivon'ny fianakavianao. Zay ny plaseny zanak'Andriamanitra. Fa tsy natao hisitrisiritsika. Ka sao dia hifindran'ny adalàn'ny olona, sao dia hifindran'ny fahadjentilitsan'ny olona. Toe-tsaina fariseo zany. Toe-tsain'le secte essénien zany. Io na samy hafa ny Jesosy sy ny mpianatry Jesosy. Ny mpianatry Jesosy tsy mba mitovy amin'ny essénien. Ny essénien zany dia nandeha nitoka-monina tany alefitra dia tsy mifandray ray tanareo ohatra le secte any États-Unis misy an'le hoe Amish. Le Amish le olona mitoka-monina amina toerana anankiray dia na ny fitafy ary fitafy tamin'ny andron'ny moyen âge dia zareo tsy mandeha tôbila fa mandeha amin'ny carrosse. Dia zay hono no ahafahany miaro tena mi se préserver contre le monde. Ny antsika indray contraire. Navana ianao, tsy manava tena ianao, tsy ianao kory no miseho milay, fa ianao olona dia tsisy ilana azy tahaka ako, fa navana ianao, nesorona teto ianao, ary averina eto ianao. Haninona? Hisy impact amin'ny olona zay miaino anao. Ton existence doit apporter quelque chose là où tu es. Donc ny zanak'Andriamanitra tsy matahotra hifampikasokasoka amin'izao tontolo izao. Zany nahatonga antsika teto amin'ity fandarana ity. Naninona zao nanaiky nanao discussion débat tamin'ny koto lehilahy Maitsoambo. Be dia be ny nanometsiny ireo conservateur, ireo puritain, ireo piétiste hoe ny zanak'Andriamanitra tompoko dia tsy natao hifampikasokasoka amin'ny zanak'izao tontolo izao. Niaitra fariseo zany, essénien zany. Ny mpianatra Jesosy dia nataony hiditra. Tsy matahotra ny fampikasokasoka amin'izao tontolo izao satria izay misy tsika. Ka dikany hoe tsy naman'izao tontolo izao tsy hoe tsy miresaka. Io ma tsy misy olana andray vilana. Tsy hoe tsy mahazo mifampiresaka amin'ireny, tsy mahazo miaraka amin'ireny olona ireny fa ireny olon-dratsy. Non! Mila antsika ity zao tontolo izao ity. Ary zay ny problème ny firenentsika. Inona no mahatonga ny Madagasikara tsy mety mivelatra? Dia satria les enfants de Dieu malgaches ont démissionné de leur poste. Aleo ho an'ny zareo zao tontolo izao zany fanaovana politika zany. Aleo ho an'ny zareo olona maloto fa isika zanak'Andriamanitra zao tsika hitokana dia lasa ohatra misy fanjakana anankiroa eo Madagasikara. Ny
ny fiarahamonina ary ny mpivavaka dia ny fiarahamoniny mpivavaka nanana ny azy manokana dia mifampaheryhery eo fanazavazava ao fampitilytily eo mialatsiny amin'ilay terma tily sy fanazava resaka eto dia miara-mivory eo ny fikambanam-behivavy miara-mivory eo ny fikambanan-dehilahy miara-mivory eo ny sampana lehilahy kristianina miara-mivory eo ny dorcas miara-mivory eo ny laïka fa itsika samitsika ihany ça sert à rien lasa manao entretien de fonctionnement fotsiny mifampahery eo tsika samitsika ny ilaina tsika dia zao vous sortez des 4 murs de l'église et vous devrez affronter le monde sortez de vos églises sortez de vos 4 murs. Le monde a besoin des enfants de Dieu. Le monde a besoin de ceux qui ont été nés de nouveau. Le monde a besoin de ceux qui ont été renouvelés par l'Esprit de Dieu. Ano ilananao fa tsy miparady ery hoe milahatra fa natokana mpiandry milahatra fa natokana paster milahatra fa misy jobily milahatra fa misy zaikabe any ivelany no ilananao ano no itestenanao hoe izy ianao tu es vraiment sel fa tsisy ilana ny sira samy siro fotsiny ny fanasinasinao izay zavatra ray a zay lo inona plasiko eto amin'ty zao tontolo zao ty inona ny toerako eto hoe marina nanao iritra antony miara-mivavaka ry amin'ny palais des sports zanak'Andriamanitra za tsy hoe contre an'izany hoe manao démonstration de force hoe za no ny zanak'Andriamanitra fa mahavita fivorim-be mahazaka olona betsaka ça sert à rien ratsahy ianareo miparitaka io moa tsy l'esprit de babel ina l'esprit de babel alohatsika tsy miparitaka fa andeotsika hanao trano avo be dia hiarakytsika hanakatra an'Andriamanitra misy olona ohatr'izany mihitsy rehefa miara-bavaka ohatra miakatra velona any an-danitra mihitsy aho zany mahafinaritra be ilay fitaovavana azy fa miakatra velona any an-danitra miala tsiny fa ohatra mitovy amin'ny olona mifoka-bozaka zany somary mahitsitsy fiteny ah ny ilananao dia descend midina teo le monde a besoin de toi fantany napetrako ny catéchumène ko foana isaky ny mampianatra catéchumène inona ke ny antony lakolosy farany rehefa maneno ny lakolosy mpiangonana rehefa mirava atsika ny ampiangonana misy mahafantatra ve inona ny antony ampanenona le lakolosy hoe rava ny fitaovam-pivavahana ny tenin'ny pasteur sy ny mpiangona hoe amin'ny anaran'Andriamanitra ray ary ny fanahy masina dia maneno lakolosy pang 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 inona ny dikany lakolosy farany iny debe ny teny hoe mirava ny fiangonana dia fantatry ny olona zany hoe mirava ny fitaovam-pivavahana non ny dikany iny dia zao ireny ny zanak'Andriamanitra fa hiverina any amin'ny fiarahamonina ano no ilananao ny se ressourcer anao ny charge batterie anao ok fa tsy zay no ilananao ahoana fomba fandrafesantsika ny olona tsy hita mivavaka loatra intsony irakoto sy rabe niemotra tamin'ny finoana angambany izy efa tsy dia tazana tamin'ny fivorian'ny sampana kristianina intsony izay no handrefesantsika ny atao hoe gabarit spirituel ny olona satria izy hitanao mivavaka isan-kalady satria izy hitanao fa mamonjy ny fivoriana rehetrarehetra fa mba nametra-panontaniana aveo ianao hoe fa inona ny ataona ny ivelan'ny fiangonana any eo ny tena andrefesana azy sa tsy hita trasy izy tsy hita ny jehova dia ohatrany on sait pas qu'est-ce qu'il fait mitondra inona eo anivon'ny fiarahamonina ianao inona ny impacte ny fisianao eo amin'ny secteur misy anao tsy mila mandeha lavitra tsy mila mandeha manao tafika masina mitety vohitra sy tanàna zany eo amin'ny toerana misy anao inona no impacte anao est-ce que tu as un impact dans le milieu où tu vis en tant qu'enfant de Dieu izay no ilananao donc zany a isika kristianina tsy ao anatina atao hoe position de fuite tsy natao handositra fahoriana na koa natao handositra olona sao voaloto ka ho voakasiky ny olona fa inona ny zavatra misy mila mahafantatra ny toerana misy anao ianao dia misary maromaro omeny soratra masina antsika manamafy an'izany ao amin'ny soratra masina amin'ny testamenta taloha indroa taona ny zanak'Israely no naparitaka Andriamanitra mihitsy no nanaparitaka azy
tamin'ny voalohany dia niany nandeha esclave tany Egypte tonga tany Egypte alohana esclave azy tany Egypte izy ary faharoa izy babo tany Babylone. Fantatrareo moa ny contexte soratra masina nahatonga ny zanak'Israely tonga tany Egypte. I Josefa kely lay andevo no namidy ho andevo any Egypte de dinganiko ny tantara fa tsy tantara Josefa fa le tiako atongavana. Io Josefa petit Joseph, le petit Joseph, rien du tout, no lasa premier ministre d'Égypte. Ary noho i Josefa no niarovan'Andriamanitra ny firenena rehetra tsy ho matin'ny mosary. Satria le nofony Josefa de hoe hisy mosary afaka 7 taona de mila angolona ny vokatra pendant 7 ans. Raha tsy Josefa de maty mosary zao tontolo zao satria ozy izy Farao hoe ianao no asaiko migérer an'io période de crise io. Ao anatina période de crise iza no nisauver any Egypte? Joseph. Iza no namonjy ny firenena manodidina tonga anakany Egypte daholo ny olona. Ilay Zefa zay misy bao tonga tany Egypte daholo ny olona nitady vonjy tam'ilay Zefa. Zay izy. Le petit Joseph a de l'influence. Le petit Joseph a pu sauver le monde. Tsy productif Josefa raha nijanona tany amin'ny Jakoba ihany. Tsy productif Josefa raha ohatra hoe chouchouté teo amin'ny Jakoba ka tsy namidy ny reto rahalahy reto andevo. Zay nahatonga Josefa niteny tamin'ny rahalahy hoe ianareo ny saina zay anisy raha tsy ahy. Fa Andriamanitra ozy izy namadika izany ho soa ka lasa fitahiana ho an'ny firenena rehetra izy. Io ny vrai. Faharoa, zanak'Israely babo tany Babylone pendant 70 ans, 70 ans. De zao misy karazana mpaminany anankiroa. Ny mpaminany sandoka, tsy hoe le mpaminany sandoka fa mpaminan'Andriamanitra, fa naminany hoe afaka 2 taona de hiverina any Jerosalema isika ozy izy Hanania mpaminany. De niteny Jeremia mpandainga ianao afaka 70 taona vao miverina any Jerosalema isika. Ary mandritra an'izay 70 taona zay inona ny baikony Jeremia? Mambole, manaova trano, ampanambadio zanakareo, ataovy ny rahanareo rehetrarehetra. Ary ity mbola nampiny Josefa any Jeremia an'ity. Mivavaha ho an'ireo firenena pampahory anareo, ireo firenena mpanjanaka anareo, fa raha miadana izy de hiadana koa ianareo. Soratra masina nolazaiko eto le retsy fa tsy mamorona ao e. Jereo tsara, le anankiray niteny hoe 2 taona ihany de mody. Sisy impact. Fa 70 taona, pourquoi najanona 70 taona tany Babylone ny zanak'Israely? Satria nahoana? Iza ny olona conseiller du roi, conseiller les sages, les conseillers de l'empereur tany Babylone, Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego. Aux fonctionnaires, et nous ça, aux fonctionnaires impériaux de la Chalcédoine. Aux fonctionnaires. Tadidinareo izy telo lahy le natsofoka tao anatin'ilay laforme rehetra. Tadidinareo Daniel le nalatsaka tao anatin'ny lavaky ny liona. De rehefa nahita izay ny mpanjaka de ozy ny mpanjaka hoe tsy misy Andriamanitra hafa ankoatry ny Andriamanitra Daniela sy ry Sadraka, Mesaka ary Abednego. Tanareo un petit exilé, olona tsisy ilana zany exilé zany hoe olona verzoe fa nisy impact eraky ny empire ny fisiany ao amahagaga azy. Eno tsara. Exilé politique, exilé very daholo ny fananany rehetrarehetra kanefa ao anatin'izany ady mangotraka maha-exilé azy zany dia mbola mitondra impact, mbola mitondra influence ho an'ny olona ao izy. Sy ny sisa sy ny sisa. Noho izany tompoko, ny olon'Andriamanitra tsy natao handositra
ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao. Ny olon'Andriamanitra dia au contraire, nous sommes la solution du monde et non le problème. Tokony ho lasa solution ianao. Ianao tokony vahaolana amin'izay olana atrehin'ny olona eo aniva fiarahamonina. Avy any aminao no mivoaka ny solution. Fa tsy ianao indray no lasa fardeau, tsy ianao indray no lasa enta-mavesatra, fa ianao no vahaolany izao tontolo izao. Izay no masira antsika. Misy impact, tanareo sira, tsy hita trasy, ny sira tonga dia levona fa mitondra tsiro. Tahaka izay koa ny jiro, ny jiro labozio rehefa mitsonika ny labozio dia miena, fa mazava ny trano rehetra ary mitondra hafanana ary mitondra hazavana. Izay mahatonga ny Jaona mpanao batisa manao hoe zaho tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitovy. Zany hoe ny fisianao eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena dia mety hahitanao loza tokoa, kanefany mitarika fitahiana ho an'izay toerana misy anao ianao. Tsarovana tantaran'i Josefa, tsarovana tantaran'i Daniela tany am-pahababona. Misy fanamarena ngeza be ity izay tiako tsindrina. Dia izao, maninona isika zanak'Andriamanitra? Maninona nefa ny mpino? Raha matsikary nareo, ohatra ny afiafy zany amin'ity fiainana eto an-tany ity. Avy aiza zany faran'izany? Fa maninona ny zanak'Andriamanitra no miafiafy, tsy misitraka, feno les fiainana. Pourquoi les enfants de Dieu n'osent pas profiter de leur vie terrestre? Fa ohatrany hoe asaina zany ny olona hankahana nyty fiainana eto an-tany ity. Tsy fampianarana biblika, fa fampianaran'ny puritain zany, fampianaran'ny piétiste zany, fampianaran'ny fariseo zany. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony hiprofite ity tany ity satria noharen'Andriamanitra ity ho azy. Tsy hitako mihitsy ny incompatibilité le hoe être chrétien et kiffer la vie à plein dents. Je ne vois pas la contradiction. Je ne vois aucune contradiction entre kiffer la vie et être enfant de Dieu. Or nampianarina anao hatramin'izay dia hoe ankalaotra izao ty tany ity, ratsy ty tany ity, ratsy ty zao tontolo izao ity, fa ny any an-danitra ihany izy. Efa lazaintsika teo hoe ny fanimazanak'Andriamanitra iainanao dia ny eto, ny fiainana any an-danitra dia reflet ny any an-danitra ny eto, fa tsy hoe ratsy ny eto. Ambony ambany ny zavatra hoentiko aminareo eto tena mety mandrava zavatra be dehibe amin'izay nampianarina anareo. Donc zany tsy misy mihitsy ny manakana anao hanana spiritualité feno tout en profitant de la vie. Si hitako mihitsy ny olana, pourquoi je ne peux pas profiter de la vie? Dieu m'a créé être humain cher avec des os. Luc toko fahaenina ambin'ny folo andiny fahavalo, Luc 16:8 eno tsara. Luc 16:8 zao ny voalaza zao. Amin'ilay fanoharana ny amin'ilay mpitandrina tsy marina, ilay mpitandrina tsy marina, ny anaran'i Jesosy. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanan-tsaina izy. Fa ny zanaky izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Averiko iray. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina, satria nanan-tsaina izy. Fa ny zanaky izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Io lay izy. Nahoana ny zanaky n'izao tontolo izao indray no miprofite an'ity
création'Andriamanitra ty fa ny zanak'Andriamanitra no miafiafy. Pourquoi? Pourquoi? C'est le monde à l'envers. Tsotra ny antony, vakio fotsiny tantaran'ny famoronana. Rehefa noharian'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany, le fanohariana ny saidena, dia fanohariana ny olombelona, dia inona no anjara asan'ny olombelona? Hiasa sy hitandrina ny saha. Zany hoe, tu as été créé pour travailler, pour produire et pour préserver. Donc zany a efa ao anatin'ny paradigmatsika olombelona mihitsy hatramin'ny amoronana ilay productivité mamokatra ny zanak'Andriamanitra. Mamokatra. Averiko kely ngamba ny fampianarana momba ny amin'ny Genesis ny amin'ny saedena. Dikany hoe jardin d'Éden, ny arrière-plan le jardin, aza adino fa tsy le zao tontolo izao akory no jardin fa nisy ampahany tao no misy an'reto hoe jardin. Ka le jardin io amin'ny teny hébreu de hoe gan. Ny ganna zany de hoe misy enclos, misy fefy. Zany hoe toerana voakarakara ny maha paradisa an'io saedena io de satria voakarakara fa tsy hoe paradisa sauvage. Be de be mieritreritra zany hoe le paradisa tamin'ny voalohany ane ka ohatrany hoe faune c'est flore sauvage. C'est faux. C'est un jardin. Un jardin, il y a toujours un enclos. Dikany enclos zany misy fefy. Ary raha vakinao soratra masina de ozy izy Jehova hoe hiasa sy hitandrina, ianao zany karazana jardinier n'Andriamanitra. Hikarakara an'io. Ka miankina amin'ny responsabiliténao mahatonga an'io paradisiaque. Le paradis du jardin d'Éden dépendait de la responsabilité d'Adam et Ève. L'aspect paradisiaque du jardin d'Éden dépendait de la prise de responsabilité d'Ève. Ary mazava tsara hoe voaozona ny tany no nataonao, zany hoe le voaozona eto tsy hoe ny tany. Io mahatonga ny réchauffement climatique io mahatonga ny problème écologique io. Ny fahasimban'ity tany ity zafady ragnandria, tsy ny loza tsy loza voajanahary esoro ambavanareo loza voajanahary, loza ateraky tsika olombelona. Satria l'homme ne fait que détruire, mais il ne prend pas en charge. Noho izany verina amin'le zavatra zay hoe les cultures de médiocrité re zanak'Andriamanitra isany mba halaviro e. Fa tsy hoe rehefa mpivavaka ianao dia mandeha amin'le atao hoe ataovy tsotsotra eny. Zay foana fanaon'ny olona. Rehefa manao ny asan'Andriamanitra ataovy tsotsotra eny. Fa nga le Andriamanitra zay nahary anao nga nanao an'izany hoe aritan'Andriamanitra fa zay rehetra natao dia tsara indrindra. L'excellence. Efa nataoko sahaza an'io toetra. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony hanana atao hoe la culture de l'excellence. Fa tsy ianao indray no hivohy ny culture de médiocrité. Satria hiasa sy hitandrina ny saha no ny antsonanao. Fa tsy lailay fotsiny eo am-bozaka eo dia milatsaka ho azy ny paoma, milatsaka ho azy ny voasary, milatsaka ho azy ny kaki, dia tsy manao ninninona, hiasa sy hitandrina ny saha no namoronana anao. Donc zany inona ny rôle ny zanak'Andriamanitra? Dia io lazaiko anao hoe ny zanak'Andriamanitra tsy tokony hiafiafy zany. Izay ny dikan'le teny le tsodrano amin'ny Deutéronome toko fahavalo amby roapolo. Ny olona moa nandray an'iny ohatran'ny hoe tsodrano mazika. Hoe hotahinanao any an-tanàna, hotahinanao any an-tsaha, hotahinany ateraky ny biby fiompinao, hotahinany ateraky ny kibonao, hotahinany fanaova-mofonao. Vakio tsara iny Deutéronome 28 iny hoe ny zanak'Andriamanitra dia micréer bénédiction amin'ny domaine misy azy. C'est toi qui es la bénédiction dans ton lieu de travail. Hotahina ianao any an-tsaha, zany hoe any an-tsaha ny zanak'Andriamanitra miasa, dia manana ny culture de l'excellence dia miproduire izy dia lasa bénédiction ho an'le firenena izy, lasa bénédiction ho an'le village izy, lasa bénédiction ho an'ny olona rehetra izy satria mamokatra izy. Hotahina ny fanaova-mofonao, zany hoe io asan'ny tananao io mampanao mofo na mpanao asa tany ianao dia io ampisehoanao ny culture de l'excellence fa tsy culture de la médiocrité dia micréer valeur ajoutée ianao raha zay ngamba nilazantsika azy. Ny zanak'Andriamanitra dia micréer valeur ajoutée.
Ça tsy miteny hoe mpanan-karem-be Esora tsy manao doctrine de la prospérité fa micréer valeur ajoutée. Tu apportes quelque chose là où tu es. Ça tsy miteny hoe tu apportes de la richesse, tu apportes de quelque chose. Zay le culture de l'excellence zay, zay ny tokony toerany zanak'Andriamanitra. Ary fahatelo farany, inona le anjara toerantsika dia ozy izy Jesosy eto mivavaka eto ho an'ny mpianany, verina amin'ny Jean 17 tsika, verset 15, 16. Zaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Hiaro azy amin'ny ratsy. Hiaro azy amin'ny ratsy. Inona ny ratsy eto? Ny ratsy eto dia tsy izao tontolo izao, eo foana mantsy le nahavoa. Tsy hoe hiaro azy amin'izao tontolo izao, fa hiaro azy amin'ilay ratsy eto amin'izao tontolo izao. Oui, marina nanao monsieur Marcel, tu brilles là où tu seras porté. Dans n'importe quel secteur, misy anao. Fa ao anatin'izany, ianao dia inona ny rôle anao amin'izay fotoana izay? Ny rôle anao anjaranao amin'izay mahay manavaka ity ilay création n'Andriamanitra, dia ity ilay ratsy manimba an'ilay création n'Andriamanitra. Ny rôle ny zanak'Andriamanitra zany dia izay raha mahay manavaka zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako tokoa ho Jéhovah tamin'ny Jérémie. Si tu sais faire la distinction entre le vil et le précieux, tu seras mon porte-parole. Io ny rôle antsika eto an-tany. Mahay manavaka ny essentiel amin'ny superficiel. Mahay manavaka ny vil du précieux. Mahay manavaka ny ratsy sy ny famoronan'Andriamanitra. Fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy zay tsara. Hitanareo fa cohérent daholo ny message rehetrarehetra ao Baiboly. Tsisy contradictoire zany mihitsy. Ka hiaro azy amin'ny ratsy rasaina eto zany, anisany anankiray le tenen'ny mpitsoro mafana fo io fa tsy zay ihany. Ny ratsy resahana eto zany dia zavatra anankiroa. Ilay ratsy devoly zany, mazava ho azy. Satria ny devoly dia manino? Misandoka ho tompony zao tontolo izao. Eo ny masiny problème, natao devoly sambo-dokotra ty tany ity. Dia mitony tena ho tompony izy. Ary mamitaka izy. Izay ny nahatonga tadidinareo tamin'ny Jesosy nalainy devoly fanahy. Mandongale anao eto anatrehako fa omeko anao zao tontolo izao. Ohatrany tehiteny ny devoly hoe efa nany ty tany ty. Zay maharain'ilay azy. C'est le roi du mensonge. C'est le menteur par l'excellence. Misavika ny fananan'Andriamanitra ny devoly. Lazainy fa azy ty tany ity. An'Andriamanitra ity. An Jéhovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ny devoly dia manino? Mpangalatra sy jiolahy. Misavika saranga. Misavika ny fananan'Andriamanitra. Inona ny rôle ny zanak'Andriamanitra? Mamerina ny famoronana ho amin'ilay tompony ary manala izany ankeriny amin'ilay mpisavika azy. Zay ny rôle antsika. Avereno amin'ny tompony io. Fa misy misopatra, misy ny mangalatra, misy ny misandoka, dia satana izany. Zay ny zava-dehibe amin'ilay théorie de la création. Théologie de la création. Averimberina foana ao amin'ny Genesis, isaky ny mahavita famoronan'Andriamanitra, aritan'Andriamanitra fa tsara izany. Andro voalohany. Andro faharoa, dia nahary zao Andriamanitra, aritan'Andriamanitra fa tsara. Misy dikany ane matory eny, misy zay le atao hoe matraquage. Aritan'Andriamanitra fa tsara zany. Andro voalohany zany. Aritan'Andriamanitra fa tsara zany. Andro faharoa zany. Aritan'Andriamanitra fa tsara zany. Ary amin'ny farany izy, aritan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Donc zany, ce monde là où nous mettons le pied, ty tany itsahanao ity, ty zao tontolo zao iriariavanao ity, tsara ity. Tsy ratsy zany ity. Tsy any devoly zany ity. Noho zany dia
mila miverina ny zanak'Andriamanitra mandova indray zay efa azy. Anao ty tany ity re zanak'Andriamanitra satria any babanao. Babanao ny tompony ty tany ity fa ny devoly nangalatra anazy nampiasainy am'izay tiavany azy. Mila vototra amin'ny fanandevozana azy ny tany. Iza no anao an'izay ianao za. Fa tsy midémissione hoe zao tontolo zao zany ratsy, zao tontolo zao zao ny devoly, ny zanak'Andriamanitra de ny any an-danitra ihany fa ny tany tsisy raharaina zany. Zany ny olona midémissione amin'ny andraikitra. Zany olona zany le milavolefona manaiky hoe meo ny devoly ty tany ity. An'Andriamanitra ty tany ity. Averenao amin'ny tompony. Izay no ilana ny zanak'Andriamanitra. Hamerina ny fananan-drainy aminazy. Zany lazainy Romana 9 sady amarana azy Romana 9 andeny 2 sy 3 Romains 8 22 23. Romains 8 22 23. Zao ny voalaza zao ny anaran'i Jesosy Romains 8 22 23. Eno tsara fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao zany izao zava-boary rehetra izao, izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy aza. Eny isika aza dia misento ato anatintsika miandra ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenatsika. Mazava be zany. Zany hoe misento izao tontolo izao miandra ny zanak'Andriamanitra hanafaka azy eo ambany vahoan'ilay ratsy. Zay. Misento le monde soupire satria nahoana? Satria izy voafatotra, gejainy Satana, ampahoriany Satana, de lasa manao ny tsy fanao, lasa manao ny tsy zavatra rehetra ity. Iza no hanafaka an'ity tany ity am'izany rehetrarehetra zany? De enao. Romanina 8 22 23 miandra ny zanak'Andriamanitra hanafaka an'izany fisentona izany. Nanao ataony zanak'Andriamanitra maro mipetraka izy de hoe ndry roviana re Andriamanitra nidina any an-danitra ka hanome any anjara masoandroko. Non. Zay ny natao ny fiangonana natao Tesalonike. Tsy mety Osisy Paoly rehefa nitory eo ho avy ny farany. Inona nataony zareo? Tsy niasa tsony zalahy. Tsy niasa tsony zalahy fa hoe hiandry ny fiverenan'i Jesosy. De Osisy Paoly hoe aoka zay tsy miasa tsy hihinana. Ny faravan'izao tontolo zao mirindra dia ny olombelona ihany no andrava azy fa tsy Andriamanitra. Ny ataotsika ihany. Satria l'Andriamanitra dia Andriamanitra créateur, Andriamanitra mpamorona. Je vois mal un Dieu qui crée quelque chose de ohatran'ny olona, ohatran'ny enfant gâté pourri na capricieux de hoe tsy tiako tsony re ty tany ty fa potehako. Isika no manapotika ny tany fa tsy Andriamanitra. Aloha zava. Isika no manimba ny ty fiainany ty. C'est nous qui avons pourri la vie sur terre. C'est nous qui avons rendu la terre en enfer. Mais Dieu l'a créé comme jardin d'Éden. C'est nous qui est responsable. Aza tsipany amin'Andriamanitra ny andraikitra. Aza tsipany amin'ny devoliny andraikitra. Nous sommes responsables de l'état actuel de notre pays. Madagascar. Responsable ny responsable religieux rehetra, responsable ny mpitondra fanjakana, responsable za, responsable anao. Nous avons détruit ce que Dieu a créé. De mivavaka ianao zao hoe inona ny vahaolana? Inona ny vahaolana? De hozy Jesosy, ianareo ny fanasan'ny tany. Tsy azo atao any ambanin'ny vata famarana ny jiro. Tsy azo afeniny raisy ny toeranao ary zanak'Andriamanitra. Esoriny complexe de la médiocrité puritain. Tsy fantatra izy nampianatra antsika zany ny missionnaire ve nampianatra antsika zany ny fiangonana ve
fa mila esorina io toe-tsaina io fa tsy toe-tsaina ny soratra masina io fa toe-tsaina natao hanjanahana antsika io fa izao mila mifoha amin'ny torimasony malagasy mila mifoha amin'ny torimasony zanak'Andriamanitra. Nous avons fait de l'abandon de poste. Le monde a besoin de toi. Fahazavariana mijery ny lanitra. Milanao ty tany ity. Milanao ty fireneny ty. Samy mandray ny andraikiny amin'ny tandrifiny azy. Samy mandray ny andraikiny amin'ny sahaza azy. De aza mieritreritra ka zany fonctionnaire kely, mpampianatra kely amin'ny EPP ana kina momba io fampianaranao zaza io ao ianao tokony misy sobotsobona lanitra mipoitra ao tokony ho hitan'ny ankizy ao hoe inona ny mahasamy hafa ny fampianaran'ny madama sy ramserana par rapport an'ilay mpampianatra ary tokony misy zavatra miavaka ianao eo amin'io fampianaranao io na de mampianatra garaboly ianao mampianatra CG ianao mampianatra lycée ianao mampianatra université ianao tu dois être différent parce que tu apportes quelque chose en plus que les autres. Tu as le Dieu créateur, une créativité ianao, ny fahafahanao micrée zavatra, zanak'Andriamanitra ianao. Ampiasao ny mahazanak'Andriamanitra anao. Fa tsy le hoe etsy ihany, tsy le hoe mamoaka devoly ihany, tsy le hoe mitondra baiboly ihany. Non, ampiasao ny mahazanak'Andriamanitra anao. Raha tianao hiova ny firenenao, raha tianao hiova ny fiarahamoninao, raha tianao hiova ny fiangonanao, raha tianao hiova ny manodidina anao, manomboka amiko, manomboka aminao, eo amin'ny toerana misy atsika. Fa misentro zao tontolo zao. Manatoko fahavalo andelo faharoa amby roapolo. Miandry ny zanak'Andriamanitra. Zay ny volaza ao. Miandry zany. Donc, tant que le monde soupire, cela veut dire que les enfants de Dieu ne bougent pas. Les enfants de Dieu dorment dans leur sommeil. Zay no catéchisme antsika androany. Fataro azy hoe aiza ny anjara toeranao eto amin'ity zao tontolo zao ty. Voninahitra ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra rehetra ho azy manatry zay vavatsika. Jesosy malalo misotranao zahay ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay. Ampafantarao anay hoe inona ny toerana nametranao anay, inona ny namoronanao anay, inona ny antom-pisianay eto amin'ity tany ity. Fa tsy sanatria ho velombelom-poana izahay. Fa velona ho anao Kristy, velona ho an'ny rahalahinay sy ny hanabavinay, velona ho an'ny firenenay, velona ho an'ny fiangonanay, velona ho an'ny fokotaninay, velona ho an'ny tanànanay. Raha mifoha daholo ny zanak'Andriamanitra rehetra isany hazava ny firenenay, hazava ny fiangonanay, hazava ny tanànanay. Fa indrisy maizina sy mikitroka ny manjaka. Indro ny haizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena rehetra. Fa aminao kosa no iposahan'ny fahazavako ho ny teninao. Ataovy ho hita izany fahazavanao zany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay nandraisany fahafatesana no ametrahako izany bavaka izany. Amen. Samitain'Andriamanitra manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.